Alleloia. Dia amin'ny fifanina lehibe indray raha lasa ny vamalala no iona amintsika amin'ny fotoana izao a. Fa indray tenako fahita aminao eto androany dia mahatoky sy mino fa hifampahireto indray tsika amin'ity androany ity. Dia tonga indray ny fotoana izay rahantsika eto anatin'izao fandarantsika vavaka fiambinana izay rahanao fandarana andramoka izao a, ny akiradio a, ny akimedia mpikambana anatin'ny vavaka fiambinana ary ny gropy izay maharesy. Dia manona amintsika ny fiadanana tompo. Faly be indray ianareo eto androany a, dia mahatoky fa hifampahireto indray tsika anatin'ny adiny iray sasany iarahantsika eto amin'ity androany ity. Za mino sy mahatoky fa tsy kisenasendra ny ahatongavanao eto fa misy zavatra programan'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Ka raha sendra androany ianao vao tonga eto dia aza tapahana maharitra hatramin'ny farany dia mahatoky fa tsy taka ny idirana teto ny voandro eto raha sendrasendra ianao mandalo olana sy ady amin'izao fotoana izao. Ho tahin'Andriamanitra anie tsika tsirairay avy. Ranabavy Mario ny hitako ny voalohany teto tahiny tompo Rodiny Maria, Erika Raka, Tojo Mikael, Memanambotso, Eliana Baviana, Maolofy, Tsiriamboara Miel, Memanambotso, IRTCR, Erika Raka, Jotina Tafitaso, Razana Monika, Maolofali, Yama, Preta, tahiny tompo Maevare, Anitra Nirina, Iazas Kapatitsi, côté camaradin'i Jesosy, tahiny tompo Angela Io, Iazas Kapatitsi, Olga Raja Mandiby, tahiny tompo Berta, Alléluia, Emelo Avlitina, Fleur, Koda Leoni, tahiny Jesosy daholo, Jonathan, Thierry Albenja, Ursula, Soameva, tahiny Jesosy isika tsirairay avy Andony Irina Suzel, tonga soa Asinaranay Voarson, dia ho tahin'Andriamanitra anie isika tsirairay avy Verselina. Faly mahita anareo ary dia mahatoky fa hahatratra amin'ny farany ianareo. Mialohan'ny zavatra rehetra aloha dia tsara raha ohatra etsika mavaka izao fandarana izao. Ka andao ampandrosotsika ny anabavintsika androany niaraka amiko eto dia anabavy Angela io avy any Sina nitondra vavaka fanombohana, ranabavy Yama hitondra vavaka ho an'ny firenena, nitondra ny tenin'Andriamanitra, dia ranabavintsika Lovlitina fa andre fijona vavolombelona tokoa tsika androany hiditra eto izany ranabavy Preta izay efa hitanao eto ranabavy Selina izay efa hitanao efa mpandray anjara eto ihany koa ireo ny vavolombelona amin'ity androany ity ame voninahitra an'Andriamanitra. Sandorany Irina tahiny Jesosy, izay angamba mbola tsy narabaiko ankoatr'izay. Tahiny tompo Angela io ny bavaka hanomboka ny fandarana. Tahiny tompo Angela io. Tahiny tompo tsika rehetra, tahiny tompo pasteur, tratra izao fotoam-boalohany misy indray iara-bavatsika ry Andriamanitra Renay Masanzy be fitiavanao. Mbola fampisaotra anao izahay tompo, menao indray izao andro izao tombonandro vaovao anay ahafahanay miara mivavaka eto. Misaotra anao Jesosy no fitiavanao sy fitantananao anay tsirairay avy nalaminao ny programanay sy izay rehetra nataonay tafavory eto Soamantsara izay terazaza natolotra ianao tompo ray malalo. Petraka feno ampelantananao ary ty andronay anio ty manatitra anay ianao Jesosy aoka fanainao masina no hiasa mahery aminay indray ty andro anio ty. Angatana manokana aminao ireo izay tondra teno anay eto an'izao indray Jesosy ry vaka maro rehetra izay ataonay dia efa kina tanteraka aminao izany mba ho lavrary indrindra fa handeha araka ny sitraponao. Raha zavatra nataonay Jesosy tsy mifanaraka tamin'ny sitrakao dia fonanay aminao izany mamelany elokay diovy tanteraka izay tsirairay afy rehetra Jesosy tompo. Raha nalatsaka teo ambony hazo fijaliana ikoriana ny anatinay tsirairay avy ka hanadio anay na amin'ny fomba fiteninay izany na fijerinay na ny fieritreretinay na izay zavatra loka mifafanay Jesosy dia angatanay aminao ny teny izay lazainay Jesosy mba handeha araka ny sitraponao izany rehetrarehetra izany. Jesosy tomponay eo, fantatray tokoa ny fitiavanao anay satria tanànanao izay tsirairay avy io manokana ny connexionnay zavatra rehetra izay ataonay Jesosy dia efa fantatrao izany. Solotena ihany ny tenako Jesosy fa izahay tsirairay avy koa dia
samy manolotra vavaka mangina any amin'ny toerana izay misy azy avy any. Ny namanay izay mbola mimakoa manany an-dalana izy hiatrika izao fotoana izao Jesosy dia tareto izy ireny mba ho tonga soa tsara izahay tsirairay avy. Faly indray ny idera ny kalazanao indrindra fa iay indray ny teninao amin'ity andro anio ity atolotra aminao izany vavaka izany raisika anjakao tompo fa izahay reto dia vonona ny hanompo anao amin'ny alalanao ny rina sy angatanana izany vavaka izany. Misaotra tompo ray malalo. Alleluia, amen. Alleluia, saotra betsaka ny anabavintsika. Anabavintsika Angela io izay nitondra izany vavaka mahafinaritra izany amin'ity androany ity. Andao aloha tsika hihaino hira. Aoriana an'ity hira ity aloha tsika dia hihaino fijoana vavolombelona izay hoentin'ny anabavy Preta avy any Koety dia avy eo ranabavy Selina avy eto Frantsa izay efa mpitorotena eto amintsika eto dia aoriana izay tsika hihaino torotena entin'ny anabavy Emile Lovely avy eto Frantsa. Andao ary entiko ampaherezana anao ty hira ity mahereza rahalahy aza kivy zany ianao mahereza ianao fa momba anao Andriamanitra. Alleluia. Totsika izay izay Rolianisa tahiny tompo Tina Malala Becky Rolande Mami Rasoelina Natalie tahiny Jesosy isika rehetra ndao ary mahereza isika. Maisha
zaralahy ny tompombana Alléluia. De mahaizako koa ianao fa raha mbola miaraka amin'i Jesosy ianao a de tsy very zany ianao a tsy maintsy tafita ny zambokely a de mahereza ho tahiandriamanitra. Ialana tsiny e, ny resaka connexion a de mahavariana fa ny connexion de tsisy olana satria raha ratsy ny connexion de ratsy hatramin'ny sariko a. Fa raha tsaroanareo a de efa nisy indray zao problème zao taloha de le feo tapatapaka rehefa hira de rehefa miteny a de tsy tapatapaka de miverina indray zao le izy. Ohatrany tsy resaka connexion le izy satria rehefa miteny elaela eo aho zao de mety io fa rehefa mandeha elaela indray ny hira de misy an'izay tapatapaka zay ka de tsy fantatra ohatriny hoe avy any amin'ny connexion ve io sa tsy fantatro a. Fa de atao ahoana moa hoe averiko foana hoe tsy hatsika io a fa andry zareo a de miezaka mihano arak'izay azo atao eo tsika fa de tsy misy azo atao a amintsika. Tsy haiko zao fa nareo na efa mbola tapatapaka na efa mba mety a sady manala ohatrany miarahaba-drala lafaly raha heritovy vao hoe niresaka tamiko fa raha heritovy tahian Jesosy a de ohatrany amin'ny sosikevitra nisy zavatra nantaniko azy zay momba ny domaine zay hainy a. Bien heureux fanamasina tahian Jesosy a de tia malala Angela Io, Lantiny Irina, Tozy Mikael tahian Jesosy daholo. Misy olaolana kely mihitsy ne. Messenger ny korotana tsy fantatra intsony. Tahian tomporanabavy Linda, Ansel Linda tahian Jesosy. Eny ary zay no ela fa androany misy olona anankiroa ndray mba te hijery velona voninahitry'Andriamanitra. De ndao ampandrosotsika izy a. Mety vitanao mandalo reto am'zany arety zany ara zany hoe Preta Marie de androany izy mba hijery velona amintsika eto a amin'ity androany ity a. Ndao atsika hiaino azy a. Ny tompo ary a ranabavy a Preta anao a ny fitenenana. De mbola manona fiadan'ny tompo amintsika tsiray avy. Ny lokom-belona eto zany dia ny zavatra nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainako rehefa nanomboka niaraka tamin'reto amin'ny fandarana hira radio reto zany nanomboka tamin'ny 2019 de jusqu'am'izao moa zany mbola eo foana de satria teto ny nahalalako hoe tena hoe velo zany Jesosy zany. Ary teto ny nahalalako hoe raha vao mampamasinana zany tegna mahita an'Andriamanitra. Satria za taloha de tena tamin'izao tontolo zao tena tsisy zavatra hita tena tany. Nisy fa hafaliana mandalo foana. Fa tsy mitovy hoe zavatra azoko tamin'izao rehefa miova an'izay efa novana sady tena koa fa nahitahita ny ova. De didy tsara tamin'izany a octobre 2019 ny voalohany ideo tamin'reto fandarana ny fikambanana vavaka fiambelana de amina groupe messenger tamin'izany andro izany de raha vao nahita ny photo de profil ko pasteur de ny pasteur hoe izy ny ovao ny photo de profil anao satria anao anaradian'Andriamanitra de tamin'izany de novako ny photo de profil de teo miaraka tamin'izareo moa de ny tena fahagadana lehibe indrindra
le ny fitondrasan'Andriamanitra anazy zany tonga dia ohatrany hoe ataony ohatrany hoe nivangisana dia tena tsy makatỳ zao zany mihitsy dia anariny tsikelikely amin'ny teny isanandro tena voninahitran'Andriamanitra dia sady tena koa zao fa niova araka ny ten'Andriamanitra ao amin'ny Romanina manao hoe efa tsy zatra ny velona fa Kristy ny velona tanato fa tsy taloha intsony izany efa Kristy ny velona tanato dia isorako an'Andriamanitra irery ihany dia voninahitra ho anazy irery ihany dia faharoa manakaraka an'izay rehefa mbola mitohy foana moa za manaraka ny toriteny eto isakariva mivavaka fiambelana dia mbola niasa tamiko foana koa Andriamanitra dia tadidiko tsara pastera ny teny hoe ireto tokoteny hoe dia apetito amin'ny mandrenareo raha mbola misy mandrenareo tsy mahalala toriteny ohatran'izao dia napitako tany tamin'izany satria ire amaleloko moa dia tsy mpino ny Jesosy Kristy mbola tsy mpivavaka fa zazy reka foana ny mpivavaka amin'ny jiaby dia nidosy tambavaka tamin'izany voalohany indrindra dia tokoteny zakay pastera keto izy ka mivavaka fiambelana iny koa ny entiko amin'ny ray aman-dreniko izy ka magnantso zasy rena za mihitsy magnantso anjare dia amin'izao amindray zareo tena efa niova papako zao nanary fanafody gasy regny avonozy ny zanaka ny Jesosy Kristy nagnaraka izy dia mamako moa niova voalongany dia takeo amin'izay papako nagnarakaka dia tena faly ny foko dia voninahitra an'Andriamanitra irery ihany dia makasitraka indrindra ho an'ny pastera vady dia makasitraka koa ho an'ny mpiara-miasa amin'izao fandarana ankiradio zao ka dia Andriamanitra ne anampy anareo ary ampitombo ny fahalalànareo misy kokoa amin'ny fanarahan'ny Jesosy Kristy ary fanomponareo n'Andriamanitra velona satria eto amin'ny fandarana eto natsapako fa tena velona zany Jesosy Kristy zany ary tena velona tenin'Andriamanitra tena velona fikirinao ary tena vakinao ary raisinao amponao dia tena velona dia miasa fiaranao Andriamanitra mitonanao ny fanahy masina an'Andriamanitra ary dia azo an'izany fiadanam-po zany dia ka dia azo ny fiadanam-po amin'izao fotoana dia faly tena ravoravaka dia misaotra Jesosy dia voninahitra amin'Andriamanitra irery ihany dia fiadanana kosa ho antsika tsirairay avy dia tahiny tompo haleluia amen tahiny Jesosy eo Alléluia. Isoratsika Andriamanitra amin'ny fijoroana vavolombelona na vavisika preta raha tsy amin'ny sary zay mety ampotra satria anaty misy pilotanka mandeha fideoana rehefatsika andao ary ampandrosotsika indray na vavisika Selina izay hitondratsika anaty fijoroana vavolombelona ihany koa amin'ity androany ity tahitokoa raha vavy Selina misika rehetra tahiko ary ampifaliana no ijoko vavolombelona eo arianareo raha malala satria betsaka ny zavatra hitako nandritry ny fitsapana tao anatin'ny fifadian-kanina sy tao amin'ny fanosorana ny fifadian-kanina moa dia efa nahita fa zavatra mifampitohy ilay izy tena hitako hoe mifampitohy ary efa ndreky vavolombelona teo aminareo izy iny fa ny andro farany tamin'ny fifadian-kanina moa dia nahita ny fisaroman-doha lamba fotsy dia iny moa no entiko nangala tsara nanaovako ny fandarana nataoko iny satria tena niankina tamin'ny fifadian-kanina sy fanosorana iny zany iny fandarana iny raha ny marina fandarana nataoko amin'ny intercession ranom-bavaka tena ranom-bavaka ranoray izy iny fa tsy misy toriteny tena vavaka ho antsika ary fangatana tsodrana avy amin'Andriamanitra izy iny fandarana iny ka izy iny ry havako tena betsaka ny fitsapana hitako ao anatin'izy ireny tsy zavazava-poana na tongavan'ny fandarana iny ary Andriamanitra dia hitako tena velona sady
tena fahagagana ny zavatra ataony nandritra ny rehefa mino azy ny tena marina. Rehefa tonga ao anatinao Jesosy Kristy dia tena madio mangarara ao anatinao, afaka manatanteraka ny asany ianao ary misy matoka fa tena tsy zava-boana ny fampahitana nataony tamiko nandritra ny fifadian-kanina sy fanomanana ny nositra iny. Iny fifadian-kanina farany iny dia tena tsara koa satria ny fanasana tao anatin'ny andro farany iny dia nafaky nanatanteraka ny andro farany fifadian-kanina nirasako ny tsodrano ary nahazo teny fankahirezana tao anatin'iziny izay tena ny fampiankina tamin'ny zavatra rehetra nandalo amin'ny fiainako tena nkahiry be fa tsy navokako moa izy iny satria manjary ohatrany hoe mandesy lahatra loatra nareo raha manao an'izay dia niniko tsy navoaka ilay izy dia anisan'ny fanasana tamin'ny andro farany fifadian-kanina iny fa nasorako an' Jesosy narovany tamin'ny raha mahery fa tsy nasian'ireo olona ireo na dia sakafo anankiray araka ny sitrapony teo ambony latabatra ary tsy nisy nagotina alikaola fa tena fahagagana izany rehefa-malala satria tsy marina hoe aty amin'ny firenena toy izao, firenena mandroso toy izao anatin'ny fanasana tsy misy champagne na hoe divay izany na hoe zava-pisotro hafa izany ka dia isaorako ny tompo izany ary tamin'ny fanomanana ny nositra iny koa dia tena betsaka ny zavatra nasitrako tao anatin'izy iny ny zanako tamin'ny tany letra mihitsy za koa ary ihany koa tena nirisako lahatra tamin'ny vavaka izany rehetra dia sitrany tsy naninona izay fa izanako no entiko kely tany amin'ny dokotera satria izy mihitsy no nangataka hoe atao contrôle any dokotera mama sao dia mbola misy zavatra tsy mety tsy tiako miverina koa izany dia tonga moa ny ositra ny maraina izy dia tena pastera nanome tsodrano ary zavatra hita ny fampahitana dia ny vokatra tia tanaty dia ny vokatra iny no ny ketrehao dia hitako fa iny vavaka iny no zavatra tsy maintsy tokony natao dia izay nanao izy ka iny fandarana iny arako dia atao antsika rehetra dia mahireza antsika rehetra ary tamin'ny alahady teo koa dia mbola tena nahita fandrevana olombelona tena marina tena mihaino any groupe Maharesy ny vavaka ny groupe Maharesy Jehovah Andriamanitra antsika Jesosy dia miaraka aminay ao amin'ny groupe Maharesy foana fa tena ny ankizy rehetra ao dia hita valim-baka avokoa fa tena misy matoka avana Jesosy ary antsika manatanteraka ny fikasantsika rehetra fa mino azy dia ho tanteraka ny fanandrinao rehetra ary tsy ho very mandrakizay ianao dia voninahitra ho azy ririana Andriamanitra Jehovah malala ny rainay amin'ny Jesosy Kristy ometsika voninahitra mandrakariva. Alleluia, alleluia, amen, amen. Alleluia. So n'Andriamanitra sotra betsaka anareo marahavavy izay nijoro vavolombelona dia mampalahelo moa fa dia fijoroana vavolombelona dia tena nahafinaritra sady tsara saingy tapatapaka be ilay izy dia tsy hanoziny ankizy
de kamba ny zahako a amboarina izy iny a ditatsika eo na publieko mitokany reny na raha misy fotoana rapitso de averintsika indray rapitso a mety tsy tapatapaka izy rapitso fa de misaotra betsaka nanabavy preta izay nijoro vavolombela mahafinaritra be sy ranabavy a selina ihany koa ranabavy selina moa sady misaotra anareo koa mankasitraka andry zareo a na de tsy naheno aza ny ankizy tsy haino tsara le izy tena tsy hitako izay azo atao am'le izy fa de reny nefa ny zava-nisy ohatrany hoe raha ny tena marina raha ho tapatapaka ohatr'ireny daholo na nitory-teniny anabavitsika ary mety hampalahelo a de ohatrany sakrifie le tory-teny raha tapatapaka fa andramantsika kely aloha ka rehefa mandeha ny tory-teny rehefa de mba tenenareo hoe maheno tsara nareo na tapatapaka raha vao tapatapaka ny tory-teny a de ampahiranareo amin'ny fotoana fohy andro any a de aleo tsy rehefa le tory-teny satria no manina tsara le tory-teny nefa ndatapatapaka le izy a de manjary ohatry mampirehelo fa ho averintsika rapitso pitsona vavolombelona koa averintsika rapitso a satria tena tapatapaka loatra le izy a fa de isaorina nefa nareo mirahavavy a nanaiky natao fitaovana nataon'Andriamanitra fitaovana nandrantana ny anarany indray a tamin'ity androany ity nahita fahitana mihitsy tokoa tamin'ny fotoanan'ny fivadikanina tsy fivadikanina azafady fa tamin'ny fanosorana de rehefa nanositra andreo ankizy ireo moa rehefa mivavaka ho andreo ankizy ireo de samy nanana samy nisy samy nahitako vision kely daholo zareo tao anaty vavaka tao a de neny vavy selina somary hafa ohatra mahita na ohatra mahita le taranja famokarana taloha tany am-pianarana reny mahita zavatra mamokatra mahita zavatra miasa misy zavatra de reny izy reny hitatsika reny fa de raha neny fandarana nareo tamin'ny sabata alina ary za koa mitenareo amin'ny sabata alina koa mieno de lay fandarana ataon'ny ranabavy selina hoe intercession en direct de hitanareo fa tena nampahery le izy zay lokany aloha tena nahery tao anatin'le izy ka de ampiasain'Andriamanitra daholo ny hoe tsika tsirairay avy de samy hitahin'Andriamanitra zao ny ataontsika hifanarahantsika anomboka alefantsika ny tory-teny avitsika lavolina raha vao tapatapaka fotsiny fahinonareo an'le izy a de za to de angataka aminazy a alalana androany fa tsy alefa vao tapatapaka fotsiny de tsy alefantsika fa alefantsika rapitso satria amboaritsika iza tetsina zay mba tsy tapatapaka fa manjary a manjary lasa mampalahelo anahy le hoe tory-teny no manina tsara nefany a manjary lasa ohatrany hoe tapatapaka tsisy hen'ny olona akory a de mampalahelo ka ho alefa le tory-teny a fa vao maheno an'le izy nareo ka tapatapaka de zay ny angatahako aminareo to de teny hoe tapatapaka tsy maheno de ho ajanontsika le tory-teny de arapitso vao alefantsika de am'izay a tsy mampalahelo kely le tory-teny hoe tsy heno kory nefa mba nomanina tsara zay nafa tsika azy nabavy lovely a raha vao tapatapaka ny tory-teninao a de tonga dia ay marina zany raha latojo a ranabavy selina ny fandaranao a amin'ny sabata de tsy ataonao am'le raha mahazatra fa na ho avancé-tsika alohan'ny pasika amin'ny 9 eo zany na ataonao andro lahady am'ity satria pasika isika amin'ny alina amin'ny sabata ho avy zao anomboka amin'ny 7 ora de manjary tsy afaka atao ny fandaran'ny ranabavy selina fa hodiniantsika menada zany ny anaovana ny nadinanao somapionina ny anaovana ny programa hoe na ataontsika sabata alohan'ny pasika tsara be koa zao raha misy an'izay vita hoe amin'ny 9 na ataontsika ny lahady a mety foana fa aza adino a filazan-draharaha fa amin'ny sabata ho avy zao tsika vao vita ny sabata tapitra ny fidirana tsy mihontsika ao anaty zoom fa samy manomana ny pasika zay ohatra atsika ny manomboka amin'ny 7 ny pasika atsika de raha atsika eto a manomboka amin'ny 7 ora alina mandeha ny fotoam-bavaka mandeha ny tory-teny tapitra ny tory-teny sy ny bavaka de tapitra fa isika ao groupe kosa de andrefanasany tompo ao anaty zoom miaraka mivavaka mbola maharitra zay ny programantsika amin'io eny ary de hotahin'Andriamanitra ary tsika rehetrarehetra averiko a zay ny fipetra raisitsika androany ranabavy lovely
voalefa ny toroteninao mandeha kely ray minitra de mitena anareo tapatapaka vao tapatapaka de ajanontsika aloha fa avelitsika rapitso efa tsy tapatapaka ntsony satria mampaleonara toroteny nomaninao tsara nefa tapatapaka ny fainona azy de tsy mety le izy raha teo koa de hitanareo tsika rehefa misy hetsika ngezabe ho ataotsika hetsika ara-panahy pasika zao eritreretinareo fa ho avy de io ne zao misy zavatra mikorotana kely ndray tainao tsika isaky ny anakalaza zavatra akalaza sika ny fahatelo taona ny fandarana akalaza sika ny faharoa taona ny akira teo de misy zavatra mitrangatranga foana ho avy ne zao mipasika dia io nefa manomboka mikorotandrotana misy tapatapaka indray fa zao foana ny tadidio afaka manelingelina ny devoly fa Andriamanitra tompony teny farany io amin'ny pasika tsika tsy mahita taka ny teniko taminareo tamin'ny fankalazana ny fahatelo taona sa faharoa taona ny radio moa le farany teo tsika le tena roa andro elo tonga de tsisy connexion tapaka tanteraka fa ny fotoanan'le izy nisy connexion zavabe ka aza mikoropaka fa tsika ke manana fahavalo tsy matory de ny devoly zany ka hoe veronao fa fifalianao any devoly zao fandarany zao de mahireza eny ary en ligne foana tsika en ligne pasika tsika amin'ny manomboka amin'ny fitory ianareo zay efa vita batisany rano be taizana isy batisanareo na taizanareo vita batisana taiza fa batisany rano le natsisy natsofoka dia afaka miara-mandray fanasan'ny tompo aminay ianareo raha misy aminareo te araka andray aminay fa tsy fantatrareo ny fomba fanaovana an'le mofo tsisy masirasira le mofo tsy misy zavatra iny dia ny mofo mpandraisana de afaka mandefa MP aminay nareo de ame mampionanao ny recette fanaovana an'izay zay ny filazandrarahantsika zava-dehibe mipasika amboara ny programanao tsy alimbavaka nge tsika atao io fa sasakalimbavaka io sotra raha mbavy na fankalazana ny radio iny le tapaka tena tarangany mihitsy ny connexion antsika amboara ny programanao fa io pasika io de pasika fandresenao atsika tsirairay avy pasika fanafahana pasika fivoahana ny tany Egypta famonjena antsika rehetra ary pasika fandresena ho atsika ho tsarovatsika zany satria Jesosy teny ataovy zao ho fahatsiarovana de famonjen'Andriamanitra atsika de mipasika de fety tena ngezabe amintsika kristianina zay no ela andao tsika ny ten'Andriamanitra mangataka aminareo zany fa manomboka mandeha fotsiny le izy ray minitra eo miheno kely zany nareo de ozy nareo tapatapaka misy olona telo fotsiny na efatra miteny hoe tapatapaka de ajanontsika aloha ny toriteny ranabavitsika lovely ndao ary tahiny topary ranabavy lovely anao ny fitenenana tahiny topo pastera de fiadanany topo ihany koa amintsika mpiaino sy mpanaraka ny fandarany vavaka fiambena zay andrenesantsika ny tenin'Andriamanitra velona de ny tenin'Andriamanitra zay entiko hanomezana voninahitra ny Andriamanitra moa ry havana malady entiko ihany koa kaherezana tsika tsirairay avy amin'izao alina izao de hitantsika ao amin'ny salama fahavalo amin'ny zato andiny voalohany salama fahavalo amin'ny zato andiny voalohany fa izay vaky izao ny anaran'i Jesosy manao hoe sambatra izay rehetra matahotra an' Jehova de izay mandeha amin'ny lalana fa hoaninao tokoa ny asan'ny tananao sambatra sady ambinina ianao ny tahaka ny voaloboka mahavokatra ao anatin'ny tananao ny zanako de tahaka ny zanako iva manodidina ny tabatrao indro fa toy izany no hita ina izay lehilahy matahotra an' Jehova itahinao avy any Ziona ny Jehova ary ho faly hita fahasoavan'i Jerosalema ny ianao amin'ny andro lehilahinanao endy ahitany zafinao ny ianao fiadanana ny eo amin'ny Israely alleluia amen de zao ry havana malala tena mahafaly anah ny alleluia tahiny tompo tsy alevantsika ny toriteny androany alleluia tsy oevantsika ny toriteny androany fa za matahotra nareo ianareo ao amin'ny mpitondram-bavaka samy mitondra ny connexion antsika manomboka eto hitondram-bavaka ny connexion rehefa alohan'ny pasika ohatran'io de matetika misy zavatra mandotondoto fo ezahany devoly mihitsy zay ampisy masirasira atsika zay ampisy petipetina atsika rehefa ohatra zao de nefany za te teny aminao hoe tsy ho avelantsika zany alleluia tsy ho avelantsika zany tapatapaka le izy alao tsy alefantsika androany alao miera amin'ny anabavy tena mangataka ny anabavy lovely hoe
aloha tsy rehefa sa ny antony tsara be mihitsy nytoroteny io de nefany a tapatapaka ny anonao azy de manjary ohatry ny mampalahelo tsy mampaninona ako maheno an'iny maheno an'iny aleo maheno an'iny toroteny rapiso tena ezaka tsika angataka amin'Andriamanitra tsika fa aloha malahelo raha hoe iny toroteny iny tapatapaka be tsisy henonareo kory le izy de rapiso na hoenosika eny amin'ny radio ary de tapatapaka be mihitsy ny tena mampalahelo fa rapitso a na ny fijona vavolombelona teo ary na ny ino ty izy ty ndraso a na ny fijona vavolombelona ary a de ho andramantsika tsy hoe andramantsika averitsika fa aza matahotra nareo aza malahelo raha nabavilovia vome ary a zay ahatsara ny zavatra ao mihitsy a no ataotsika efa heliko ny toroteny halleloia de tsy foko iny a ho tapatapaka ny anon'ny ankizy an'iny sady arabaina aloha raha nabavilovlia satria androany a de anniversaire-ny zanany de samitsika miarahaba azy efa mba tsy nitoroteny any izy a de aza adinareo mankasitraka an'izy amin'ny rahavavy izy telo rahavavy ny nitondram-bavaka fanombohana ranabavy Angela ny nitondra ny fijona vavolombelona nabavy Preta ranabavy Selina ho aventsika ireny rapitso de andao kotsika irary soa ny ranabavitsika Lovlia fa tratra anniversaire ny zanany androany tsika de zao no tenenina anareo haitsika ny mifehy an'io devoly io halleloia haitsika ny mifehy tsika tsy taitra izy ao falery korytaniko renky ny connexion andreo ataoko tapatapaka tsia rapitso ataotsika tsara be io ataon'ny Andriamanitsika tsara be io rapitso fa mino nareo ana tsy tapatapaka intsony io rapitso vavaky tsika rehefa avy eo tadidio tamin'ny faharoa taonan'ny radio fa tena tsy nisy connexion fantatra hoe naninona le izy hatry mandraky teny rano tsy voazavana hoe fa naninona ary lasa tsisy connexion tampoka teo tsisy ninona nefa ny anay ny box ao ambany mandeha ohatry ny am'izao ihany mandeha fa ny connexion to de tapaka tsy hoe ratsiratsy ny sary hoe ratsiratsy ny connexion fa tonga de tsisy tadidinareo tsara zay ary rehefa tsy nisy tamin'iny a dia nataontsika audio ny toroteny ny lakamisy ny larobia de ny lakamisy tsy nisy de ny zoma vo nisy fa kalazana ka io a tsika hoa devoly fahavalon'ny devoly akaiky kely tsika halleloia reharehantsika zany ary efa fahavalon'ny devoly akaiky kely tsika de zay ny zavatra mitranga fa tsy izy ny tokony teny farany tsy maintsy mandeha io rapitso a ary sika tsy maintsy manao pasika aminatina connexion mahafinaritra be fa aza matahotra nareo kalma fotsiny miaraka amin'Andriamanitra fa ny Andriamanitsika Andriamanitra kalma sady miasa ao anatina kalma de maheresy ndao atsika aloha eno hira anankiray de aveo ifampahirika anao tsika rehefa aveo fantanina kely fotsiny fa hainonareo anahy nefa tsy tapatapaka raha azoko tsara raha tsy tapatapaka mantsy fa hainonareo anahy de izara fampahirezana kely fohy aminareo a amin'ity androany ty fa tsy avelako hiala maina eto a ianareo andao ary a ho tsarovatsika aloha ny nahafatesan'i Jesosy a ho tsarovatsika zany fotoana mamy a izany a de atolotra ianareo ty hery ty efa mpandeha ty any izy ty a ny tena marina ty hery ty taloha de ty a no nangalantsika feokira nanaovana fond an'ny fandarantsika de androany izy henonareo tena henonareo ary nasiana mampionona dika teny malagasy kely any a mba azahoantsika ny zavatra izay no teneniny ndao ary a tahiny tompo aritsika rehetrarehetra How deep the Father's love for us, how vast beyond our measure, that He should give His only Son to make a wretch His treasure. How great the pain of searing loss! The Father turns His face away, as wounds which mar the chosen one bring many sons to glory.
brought me out. I know that it is finished. I will not boast in anything. No gifts, no power, no wisdom. But I will boast in Jesus Christ, His death and resurrection. Why should I gain from His reward? I cannot give an answer, but this I know with all my heart: His wounds have paid my ransom. Why should I gain from His reward? I cannot give an answer. But this I know with all my heart: His wounds have paid my ransom. halleloia hotsarovatsika zany a hotsarovatsika zany fotoana mamy a izany halleloia za tena teteny aminao androany fa fitiavan'andriamanitra lehibe de lehibe ny nataony tamitsika tsy possible mihitsy ny riavana ny anadinoantsika n'zany pasika zany be de be ny olona misy tsy hoe be de be misy olona miteny tena pasika zany tsy tokony akalazain'ny olona tsy jiosy zany de aleo izy tsy akalaza fa tsika tena akalaza satria tsika na de tsy jiosy aza dia araka ny nitoriana tamitsika voaingana de aingana dia isika de efa zanaky ny teny fikasana ary prailova amin'ny Kristy noho ny amin'ny batisa izay natao tamitsika, noho ny amin'ny fandraisantsika an' Jesosy, noho ny amin'ny rahan' Jesosy, noho ny amin'ny Jesosy de zanak'Andriamanitra iza sy ianao. Halleloia. Voasaika an-tany zany roany hoe inona ny ampaherezako anareo de zay kitena hoe mandefasa verset nareo zay mandefa verset voalohany hoe de iny verset nitoriana nefa misy teny tampoka tiako ampaherezanareo androany de mikasikasika an'izay pasika zay sy ny fitiavan'Andriamanitra de alao tsy hanao an'le teo aloha za hoe inona ny verset mba tianareo misy fotoana manontany an'eky zany inona ny verset tianareo de iny no velapelarintsika fa fotoana mety mbola anaovantsika an'izany hoe misy verset tianao de ozany hoe ty mba voahitoriteny de voaka atsika toriteny zany efa ampaherezantsika tsirairay avy ohatrany hoe reo ankizy manao fanomanandreo ihany zany de hotahin'Andriamanitra ny isika antoka kijery ten'Andriamanitra fa tiako fantatrao androany fa ianao io tian'Andriamanitra ambony noho ny fitiavan'ny anjely ary tian'Andriamanitra taka ny tiavan'i Jesosy taka ny tiavan'Andriamanitra an' Jesosy misy fotoana mafy be mihitsy nandarovan'i Jesosy de teo amin'ny fotoana izay Jesosy taloha de efa niatrika raha olombelona izy de efa niatrika fitaitenana maro ihany. Misy fotoana Jesosy avy nanao isaky ny avy manao fahagagana de miteny Jesosy aza teniteny hoe za satria Jesosy de be fahavalo de Jesosy raha vao ohatra hoe fantatry ny fariseo sy ny mpanoran-dalàna sy ny sadoseo hoe iny indray de ataony zay anakatsakana na de efa hita John Jesosy hoe nanasitrana marary de tena tsy mety am'zareo mihitsy ary tian'zareo takonana sy potehana ny zavatra zay vitan'i Jesosy
de lasa matetika mitsoka jesosy a tetavina samborona ndena many efa tiany zareo samborona foana jesosy hatram'izay fa matahotra ny vahoaka ry zareo misy zatra mampitaitaina foana zany ny ainan'i jesosy tsy de nisy hoe raha maha-olombelona tsy de nisy hoe filaminana be zany fa rahana romoromo foana manao fampianarana izy de kianina manao fahagagana izy de enjehana tsy faly ny mpitondra fivavahana tam'izany sy ny sisa sy ny sisa anakana manasitrana areo izy de miafina de teneny foana hoe laza tenenina hoe za fa ny olona moa miteny hoe ianao i jesosy nanasitrana jesosy nge raha nefa nanasitrana zao mbola lazain'ny fariseo hoe lazao aminay fa mpanoty zany lehilahy zany mahatsy le lehilahy teraka jambo tsy tantiny zareo mihitsy zany nahitany jesosy hoe hisandratra eo amin'ny fiainan'ny olona hoe ny anaran'i jesosy hisandratra eo amin'ny fiainan'ny olona hoe ny olona tena hiteny hoe velona tena mahery jesosy tena jesosy ny andriamanitra sy ny sisa tsy tantin'ny fariseo mihitsiny a izany zavatra izany fa izao reny tsy olana tamin'i jesosy reny jesosy de olona mahafisaina be mihitsiny manana courage tena tsotra atsika mihitsy izy ary ny finoana zany de jesosy mihitsy finoana mandehandeha saingy izao toka ny fotoana nandalo ady mafy jesosy ary rehefa nandalo ady mafy jesosy a de nisy fotoana moa za fa nizarana ty tenin'andriamanitra ihany fa tiako ampahirezana anao indray izy ty androany rehefa nandalo ady mafy jesosy de zao ny zavatra nitranga natsiary mihitsy n'izy hoe naharian'andriamanitra izy natsiary mihitsy jesosy hoe adinin'andriamanitra izy satria jesosy io raha manadeny heritreritra raha am'fahazahoako azy ny zavatra ataon'andriamanitra mantsy a de tsy mba de tahian'andriamanitra zany retsika mahita fahitana ny amin'ny zavatra ho avy retsika efa mpanantenan'andriamanitra misy zavatra ho tonga fiaintsika fa tsy men'andriamanitra detay tsy men'andriamanitra atsipiriany ny zavatra zay mety hitranga na de tena zavatra ho afenoko any abrahama ba zay ho ataoko misy ampahany ampisehon'andriamanitra fa tsy izy rehetrarehetra andriamanitra de andriamanitra ary ny zavatra ataon'andriamanitra tsy fantatritsika mihitsy fa raha fantatritsika zay de tsy andriamanitra izy fa na de tamin'i jesosy aza na de mpiaraka eo ary izy mianaka hatr'izay rehefa teo foana de miady hevitra andeha amorona olona tahaka atsika isika miady hevitra fa zao rehefa nidina tetỳ tany andriamanitra i jesosy a de nanomboka nisy zavatra tsy hoe nampotran'andriamanitra tamin'ny daholo am'izay ny zavatra rehetrarehetra fa misy ampahany somary ataon'andriamanitra takona kely de tamin'ny fantatry jesosy tsara fa nampianarana tampianatra intelo izy ny teny fa ho avy ny fotoana tolotra ny zanak'olona izy a de ho kapohana de ho vonoana de ho omboana amin'ny hazo de ho vonoana ary de ho faty ary rehefa maty a de hidina any amin'ny fiainatsita de rehefa avy any amin'ny fiainatsita amin'ny andro fahatelo de hitsangana amin'ny maty zay ny zavatra nytenen'ny mpianatra ary zay koa ny zavatra atao an-tsainy fa ny zavatra misy detay kely a misy detay kely misy ampahany kely misy tsipiriana izay na jesosy ara de tsy nampahafantarina fa ay jesosy ry havana malala mbola niatrika zavatra mafy bebe dehibe jesosy mety nieritreritra ihany hoe ho faty de tsika de ohatr' zao rehefa marary tsika tsy tsika moa zany rehefa misy olona marary de fanirian'ny olona rehetra hoy izy le raha fozaka zay za tena angatahako amin'andriamanitra rehefa marary rehefa ho faty mba tsy harary ela loatra de isaoran'andriamanitra fa tsy ela loatra izy ny narary de nody mandry izy rehefa samy ho faty any de aleo maty tsy mijaly efa niteny foana za rehefa mba ho avy ny fotoana andehanako de mba tiako andehanana indrindra matory de tsy mifo matory de tsy mifo ny papako ohatr'izany ny papako ry havana hatramin'izay rehefa tory izy de mahavariana ny raiko efa nody mandry moa izy tamin'ny 2000 firy mampionona tamin'ny 2017
tamin'ny 2013 azafady fa ny raiko ravana malala efa hatramin'izay efa nahita olona avena hoe alohan'ny atory a ny azona ny mpijamany ary de pasohany tsara tena milamina tsara mihitsy de mamboatra volo ny papoka rehefa atory a de manokana angamba izy eo amin'ny 15 minutes tsy fony mihitsy zay volony zay de bango volo eo izy ony tsara mihitsy ny volony tena ataony tsara de amboariny tsara ny ondany mboariny tsara ny akanjony alohan'ny atory izy a aitsika rehefa atory zany de fa ny anto de zao ozy izy hoe am'izay aho izy izy a raha matory eto aho tsy mifo de mahafinaritra be ny ahitany olona anahy to de efa mivoavoatra efa milamina be tsisy fa de tena zay tokoa nafatesa na rary izy a de iny paoziny iny natoriny iny nafatesana za koa zao rehefa maty a mba faniriko matory a de tsy mifo na le maty tampoka reny fa le mijalijaly marary tena mba tsy aloha mba tsy hanao an'izay ka zao jesosy ravana de nieritreritra fa ho faty tena ho faty izy fatany fa ho faty izy fa nisy zavatra tsy nampoziny jesosy hoe nitatra be mihitsiny hoe mbola vitany koa zany hoe satroana tsilo aloha de nongotana ny vombava de nororana de nomena totondry mbola ny velesina taminy mbola ny karavasiny intsivy amby 30 fa tsy vitan'izany tsy vitan'izany izy efa anatina efa ao anatina irifiry mbola niakatra fitsarana ny raha amin'ny efa mandeha foana ihany tsara be zany fanirindra latody zany alain'ny kalesy izy alleloia amen azon'andriamanitra tao zany dia tsy nampoziny jesosy mihitsy hoe mbola tena izy ihany koa nitondra ny azo fijaliana hiakatra eny ambony eny tsy fantany zavatra tena hitranga hoe izao de izao de izao ary natonga anazy nieritreritra hoe sao de mba tsy sao de mba misy zavatra diso paika ary Andriamanitra fa aiza ary Andriamanitra am'izao mafy kely avy an'izany ray andro ny ainan'i Jesosy an'izany nanomboka tamin'ny isam-borana azy teo Getsemane mafy ange zany ry havana malala rehefa mandalo ady tsika de zao mitoditodikitsika hoe aiza ary Andriamanitra am'izao aiza ary Andriamanitra am'izao ary io fantany mipetraka amintsika foana hoe faiza ho aiza ianao Andriamanitra am'ty ady lalovako ty miseho ianao tedreny ohatrany tsy misy fihetsika ataon'Andriamanitra ohatrany tsy misy hetsika ataon'Andriamanitra zany ary eo mampiverin-dalana ny olona miverin-dalana rehefa mandalo ady izy a de mivavaka izy fa tsy mivavaka zay tsy mivavaka ohatrany tsisy maheno de ozy ny olona hoe aria misy olona mpijery karatra ohatrany tonga de maheno zay teneniko aria ohatrany misy olona lazain'ny olona hoe mpikarakara fiainana tena laoko makany fa ohatrany tena tsisy mamaly eto amin'Andriamanitra misy fotoan'Andriamanitra mangina misy fotoan'Andriamanitra mangina ny fahanginan'Andriamanitra de misy tanjona ny zavatra ataon'Andriamanitra mitranga eo amin'ny fiainantsika ry havana malala de navelany hitranga daholo ary misy antony avokoa zay rehetra mitranga eo amin'ny fiainanao na ivavaka tsy mbola mivaly io ary de misy inona misy antony avokoa ataovy ampinao fotsiny hoe mivavaka ianao lasa ny vavaka ao aza esorinao anatin'ny sainao sy ny fonao
fa andriamanitra efa niaino anao hoy izy andriamanitra fa tsy ny Daniela hoe ry Daniela hatramin'ny andro voalohany nitsonao aho de efa niainoko ny vavakao andriamanitra raha tsy mamaly ny vavakao androany tsy hoe tsenony ianao ny vavaka maly tsy hoe tsenony ianao ny vavaka fakomaly enony le izy efa nazavaiko anao foana fa na ny telefoninao io na ny ordinateuranao rehefa mibug rehefa misy bug ny ordinateuranao na ny telefoninao ohatra io telefoninao rehefa misaofy de tsy mitovy mihitsy ny réaction an'io i telefoninao mangatsika sy ny telefoninao mafana rehefa tsapainao zany ny telefoninao de mafanafana be ny vatany tapany ambany iny misaofy izy manomboka misaofy izy manao an'iny de elaela kokoa iny vao mireagir raha noho izy mangatsika de rehefa mibug ny telefoninao de misy fotoana ianao miklique zavatra na amin'ny ordinateur anao misy zavatra cliquenao tsisy mihetsika cliquenao fandroa tsisy clic de aza manao an'izay ianao satria ny antony de zao ny cliquenao anankiray roa telo efatra dimy nataonao iny de enregistré amin'iny telefonina iny fizy fotsiny mbola tsy nihetsika fa rehefa mihetsika aveo le izy de zay mahatonga le izy teo de mihoatra indray le clique nataonao de lasa ny amy zavatra tsy izy indray zavatra ataonao satria ianao tsy nanisy an'le izy fa ny ataonao na misaofy aza ny telefoninao cliqueo indray mandeha de miandry ianao de mihetsika eo ihany io aveo fa raha voe ndrendresika maika de ataotry zao le telefony de rehefa mireagira le izy de iny koa satria izy mi-enregistré fotsiny aloha izy ny commandinao de aveo izy mistocké de aveo izy mi-exécuté andriamanitra mihoatra lavitra noho izany ny vavaka nangatanao maly ka tsy mivaly maly ariva de aza matahotra ianao ka mieritreritra fa tsy henon'andriamanitra iny andriamanitra fotsiny tsy misaofy ary tsy mibug fa andriamanitra de mahare andriamanitra tsy lavy-dalovana fa mahare fa rehefa misy zavatra nangatanao taminy ka mbola tsy tonga tsy hoe tsy reny fefeo aminy fa andriamanitra manana ny fotoanany manana faharetany ianao na alefanao indray mandeha iny de zao na adinonao raha mangataka an'iny androany nefa koa raha mbola angatahanao iny tsy olana ihany koa zany tsy fahotana ihany koa zany zao misy fotoana misy zavatra angatahako de tsy de manam-potoana ntsony ahy angatahana an'iny aleoko miatrika zavatra hafa ndray fa zao fotsiny aho fantatry fa nangatahako iny andriamanitra efa lasa iny alleloia nareo mangata-bavaka ireo misy fotoana reo mangataka bavaka androany de ampatsivonareo le izy rapitso de tenareo afaka pitso tsy maninona ihany zay ampatsiahivo ihany fa naizany nazany aza matahotra ianao fa efa tonga any iny efa any iny mivalina sisa ny andrasanao alleloia ka jesosy teto de somary tafalatsaka tao anatin'izay zavatra zay raha ankitsihina matitoko fito amby roapolo manomboka amin'ny andininy fafito amby roapolo de ka hatramin'ny fadimy amby dimapolo na fahatesan'i Jesosy moa zany io nanomboana Jesosy tamin'ny hazo fijaliana ny soramandry de nandalo zavatra mafy be de be Jesosy ary azoko antoka fa mofo dimy sy azan-dranoa ary ve raha avy amin'ny lalana hiandra andranony lanitra de niady zay nilalovany ve ravana de tsy mba niendra andranony lanitra nanontany Andriamanitra tsy ireo ahy fonjeo Andriamanitra misy fotoana rehefa mandalo ady tam'izany taona 2013 teneniko anao zany ny any taonako ratsy indrindra hatreto ny ainako de ny taona 13 zany taona 13 zany nibetsaka olona indrindra teo amin'ny fiainako maty fa tam'izany ary avana malala tena teneniko anao fa tsy araka zany hoe misy olona namako maty ranabavy kely tanora tao am-piangonana maty samy olona mitiko reo samy tokony hanao voakadidy fa tsy afaka nyzara roa andro anankiray nandevenina tam'izany olana problème fahafatesana sy ny sisa tam'izany 2013 zany
fa tena nytalao ary avana tamin'izany Andriamanitro patsereo ahy patsereo Andriamanitro tena nytalao ohatr' izany ary avana nivavaka tamin'ny 2013 tena nandalo ady tena mafy teo amin'ny fiainana endretinao zany hoe tamin'izany zay a nisy mpanao aferana tôbila maromaro zay tamin'izany de nisy rangahy anankiray zay nisoloky anay mpanody mandry moa le rangahy volana vivisy tao aorianan'izay anaovany ady apitaka zay ohatry hoe izao manana tômôbila de amidiny tamin'olona ohatra hoe taminahy de aveo namidiko tamin'ny mampionina de namidiny mampionina tamin'ny Olgaran'Orosoa de namidiny Olgaran'Orosoa tamin'ny Teriralbeza de namidiny Teriralbeza tamin'ny Bertsava ohatra de teo amiko le izy ny farany ka namako be izy fiantsoko azy ary dada tamin'izany fa nandalo olona ara-bola be io rangahy io tamin'izay de hitany tao amiko le tômôbila zay mbola misoratra aminy tamin'izany de nitongavany tao an-trano de mody nampiresahany teo de izy tonga tao hitany tao le tômôbila aveo fa nomeko olona hafa indray nanaovany ngarainy ady apitaka na andehanany tamin'ny assurance tany jereny fa mbola tamin'ny anarany le assurance sy le tômôbila mbola tsy vita mutation tamin'izany toriny am'izay zay rehetra rehetra hoe iny tômôbila iny ny vadiny no nivarotra an'iny olona niady ry zareo tamin'iny fa tsy izy nivarotra fa nivadiny resaka ohatr'izay zany le izy tena nivadihany mihitsy ny olona rehetra za nisy anefa za tena olona ohatry hoe zanany tamin'izany fa niteren'ny olona ara-polisy tamin'izany olona enin-danga am'izay mpanao aferana mivarotra tômôbila olona tsisy hoe nangalatra fa nidéclaré tany am'le olona tany amin'ny voalohany misy député tamin'izany misy inona voaray tao de le olona tany amin'ny voalohany mihitsy no teneniny hoe tsy mivady nivarotra tam'le izy de nefa rany le tômôbila to de nisamborina de nidina tany amin'ny gendarme de zay olona rehetra nividy an'iny teo daholo eritreretinao zany hoe tômôbila efa nividanana ny vola tamin'izany mbola nangarahany vola tsiray avy zay tamin'izany raha tsy zany de hoe hosotominy le tômôbila de inona de nando ohatriny 5 millions avy tamin'izany olona efa firy lahy nazahoany vola fotsiny tsotro zao tsotro diso moa tamin'izany efa marary ila zay nahalahy loha tamin'izany eritreretinao zany ady tamin'ny 2013 zany zany rangahy zany nitory anay zay ao amin'ny gendarme zay tsy hoe midy ao amin'ny gendarme fa le tômôbila zany midy ao de fandamina am'izany za mbola ao amin'ny gendarme miezaka mandamina am'izany ny moa ty izy ty ny varotra tsy nandeha tamin'izany mbola eo ampitadiavana 5 millions tamin'izany ozy ianao ny appel tonga olona roa ndray maty ny olona miteny vy aleva jereva ty amorga misy matotra zao za mbola ao amin'ny gendarme tadidiko iny zanako amin'io marary be mihitsy any an-trano tamin'izany nandalo ady ara-panamafy be tamin'izany 2013 zany maty ny papako tena tantara mafy tamiko iny taona 2014 iny iny moa zary tiako atongavana am'izany tao anatin'izany tena nivavaka ry havana tena niteny mihitsy Andriamanitro azo atao azy zao rangahy tena mba vonjeo moa tena za mihitsy vavaka tena mifona tena iny amoa hoe fona fa tena hoe tena mitalao ohatry ny Andriamanitro sao de mba tsy menao atsony ianao ty misy fotoantsika ohatr'izany fa zany efa teteny aminao tena Andriamanitra mihaino anao ary Andriamanitra mijery anao ary Andriamanitra tsy mahafoy anao fa teto Jesosy ry havana ray andro ny alina mpatonga ny alina fa tena tsisy ninona nahiratra amin'ny fiainan'i Jesosy tena tsisy any tenin'i Jesosy mialohan'ny nandeha ny alina teto an-tany taloha kely nafatesany de ity teny ity matotoko fafito amby roapolo andininy fa 520 sy 520 alleloia natsika maky ten'Andriamanitra Matteo toko fafito amby roapolo andininy fa 520
ny anaran'i jesosy ary hatramin'ny ora fahenina hatramin'ny ora fasivy ora fahenina zany am'tatao vonana de maizina ny tany rehetra ary no tokony tamin'ny ora fasivy de ny azo tamin'ny feo mahery jesosy ka nanao hoe ity teny jesosy ty ry avana dia tenin'olona ohatrany hoe olona ohatrany hoe monomonina kely ohatrany hoe tenin'olona nanao farateny ohatrany hoe olona somary nametsiny de hoy izy jesosy amin'ny andininy fahina ambepolo ary no tokony tamin'ny ora fasivy de ny azo tamin'ny feo mahery jesosy ka nanao hoe eli lama sabakitany zany hoe andriamanitro nahoana ny tema foy ahy ianao. Eli lama sabakitany ray eo nahoana ny tema foy ahy ianao. Halleloja. Raha maky ten'Andriamanitra tsika any amin'ny salamy faharoa amby roapolo andiny faraiky amby folo ndonge vakitsika ny andininy salamy faharoa amby roapolo andininy fahafolo sy faraiky amby folo io teny io izay salamy nataony Davida de salamy tena mitaraina io ny soramandry fitarainana mafy noho ny fahoriana tena fitarainana mafy tena Andriamanitro vonjeo fitarainana mafy noho ny fahoriana fa zao ary fisaorana noho ny fahavahana sy filazana ny androson'ny fanjakan'Andriamanitra zany hoe ao aorianan'ny fahoriana be fitarainana mafy tsy maintsy hisaotra ianao fa isy fahafahana ao ambadika eo. Teto Davida de tena niteny ry havana malala nakinina taminao hatrany ambohaka ange ahy hatrany akibondrenako de Andriamanitro ianao aza manalavitra fa akaiky ny fahoriana sady tsy misy mpamonjy ahy. Nampatsivony Davida mihitsy andininy fahadimy ianao no nitaraina andefatra ianao no nitaraina ny raza natoky izy ka namonjy azy ianao no nitaraina ka afaka izy ianao no nitokiny ka tsy menatra izy te hiteny Davida hoe za nge Andriamanitra tena miantso anao nge za Andriamanitra mba jereo ahy efatra ny akibondrenako niankina taminao mbola ny amboaka de efa niankina taminao aza manalavitra Andriamanitra fa Jesosy koa tena nitaraina ohatra zany fitarainana mafy ary taka ny fitarainan'olona nanaritoky hoy Jesosy Eli lama sabakitany Andriamanitro nahoana ny tena foy ahy ianao. Ravina malala azon'Andriamanitra de azon'Andriamanitra natao ny tsy nafoy an' Jesosy teo azon'Andriamanitra tao ary Jesosy de efa niteny fa na de andefa miaramila anjely 2 legiona 3 legiona 4 legiona 5 legiona 10 legiona Andriamanitra afaka manafaka azy eo ambony hazo fijaliana tonga fotsiny kalesy avy tonga de miongotra hatramin'ny hazo fijaliana de tany an-danitra azo atao zany azon'Andriamanitra atao zany izy ny Jehovah'Andriamanitra ny nofo rehetra moa misy zava-mahagaga zay tsy hainy atao fa tsy misy zava-mahagaga zay tsy hainy atao na ny napidina afo tonga de nandoro miaramila romanina rehetrarehetra azony natao nidina fotsiny ny anjely ny karakaran'i Jesosy de niverina tamin'ny lohan'ny daoly ray ndratra rehetrarehetra de nomena hery de niverina ny rahan'ilay efa latsaka azon'Andriamanitra atao zany sa tsy azon'Andriamanitra atao ny nidina de nanarona ny elany tamin'i Jesosy nanarona ny Jesosy tamin'ny elany hoe zanako ty afaza matahotra ianao tsy mafoy nahasaraka anao halleloja azon'Andriamanitra natao zany saingy zao raha nataon'Andriamanitra zany ry havana de tsy maty Jesosy ary raha tsy maty Jesosy ny programme Jesosy de ho tonga eto ho atao nofo mba afaka nofaty fa na tsy afaka maty Jesosy niaraka tamin'Andriamanitra tao an-danitra tsy afaka maty tsy maty zany Jesosy tsy maty zany ny anjely
fa tsy maintsy natao tonga nofo jesosy zazakely teraka tany an-tranonompo de ny lehibe de 12 taona tany jerosalema de nitoroteny de nanomboka tamin'ny 13 taona de nandeha nanao asan'andriamanitra ny fahadianina 7 andro de nalainy devoly fanahy de avy eo rezista tamin'ny devoly izy de tonga de nanao asan'andriamanitra de nanangana maty sy ny sisa efa nofo izy amin'iny mba hahafahana maninona nofo tena ohatratsika misy raha misy atodo misy tova misy rehetrarehetra mba hahafahany mandraraka ny rahany fa ny rahany tahaka ny rahany zanak'ondry tamin'ny andro pasika ny tandrevana pasika voalohany tany amin'ny tany Egypta io ny ilaina ry havana malala io ny ilaina ry havana raha mivonjen'andriamanitra teo Jesosy aiza ny afaranao rodiny Maria inona mba rahan'i Jesosy nanadiovana anao raha zay lahy io aiza ho aiza ny mety fiainanao raha nampavemela ovilia move ohatran'izao ianao raha nampavelona rakoto ry tsiry amboara miel ry sandolany irina yama mami cotre Nathalie Verselina Soame Volga zay rehetra ny ambony any raha nandeha fanjely navitra an' Jesosy Andriamanitra satria tia ny Jesosy satria nitaraina ny zanany satria tena hitany hoe tena nijaly ny zanany tsisy ny afina tamin'Andriamanitra ny zavatra niseho teo na ny fidoboko ny fon'ny Jesosy azy dokodokodokodokodoko hitan'Andriamanitra ren'Andriamanitra fa mahavita Andriamanitra ry havana mahavita Andriamanitra ry havana raha retrinao ny zanako zay mivady de manana toetra ohatr'izao tamin'ny herinandro iny zao nisy trasina Covid tao amin'ny fianaran'ny zanaka kely le roalahy kely de ozy mpampianatra tsy mianatra izy roalahy tsy mianatra izy mandritra ny elaela zany fifaliana mivady satria nisy fotoana tsy fotoana maîtresse-ny zareo de maître nytao lehilahy zay de lasa nanomboka lasa natahotra mandeha mianatra izy roalahy tao aorianan'izay lasa ory foana isaky ny andeha satria veriny fombalao foana ny lehilahy de rehefa tsy anatra izy de faly ery zay satria tsy tomany izy zao foana ny teny hoe mbola tsy hanala baky reo rehefa tsy anina aloha de mijanona alleloia mandeha any am-pianarana ary reva ny zanakay ohatry mampitehiteny aloha hoe toko mody ny zanako rehefa tonga am'izay mitomany zay efa mandeha any am-pianarana ody rehefa aveo fa ny ain'Andriamanitra revana zanany niaraka taminy teo eny milanja azo fijaliana mavesatra be miakatra ao any an-kolokota nataon'olona tsinitsinina tena hitan'Andriamanitra mbola verika any azon'Andriamanitra nataony namonjy an' Jesosy teo tena azo saingy zao ry havana malala tian'Andriamanitra Jesosy fa isika koa tena tian'Andriamanitra ary tsy nampaninina azy ny nanakipy ny masony nanampina ny sofiny tamin'ny taraina rehetra nataon'i Jesosy teo ambony hazo fijaliana nitodika tsy nijery Andriamanitra niezaka tsy nijery an' Jesosy teo ambony hazo fijaliana Andriamanitra fa nitodika taty aminazy taty aminao Jesosy midradradratra etsy eo ambony hazo fijaliana fa Andriamanitra tsy nijery tany fa nijery taty amintsika taka ny miteny amintsika hoe zao hitanareo io tiako io fa nareo koa mbola tiako de avelako faty izy fa ianareo tiako velona alleloia izy fantatro ny alehany raha miala eto izy fa ianareo reo raha tsy eo izy de fantatro koa ny alehanareo fa hoverinareo Jesosy ravana nidin'Andriamanitra ny masony fatany fafaka 3 andro hiaraka amin'ny mandrakizay arotolorany ny voninahitra ambony indrindra
ho toloran'ny fitiavana ambony indrindra fantany fa tsy ho ela izy mianaka de iona fa tao anatin'izay ny sakrifian'Andriamanitra Jesosy ary nitodika taminazy taminao izy taka ny miteny amintsika hoe hitanao zao ny zavatra nataoko taminao, hitanao zao ny zavatra nataoko anao fa zanako aza nafoko no ianao. Fitenenandratsy an'Andriamanitra ry havana ny tsy vovonjy raha miara eto amin'ity tany ity ianao. Za tena miteny anao fa fanaovana tsinitsinina an' Jesosy ny fahaverezan'ny olona anankiray satria ny fahaverezan'ny olona ray tsy hoe tsy na fa ny fahaverezan'ny olona anankiray ry havana malala de fantany matoy ny olona ray very de fantany fa ho very izy. Tsy misy olona taitra tampoka zany hoe tao very aho satria fantatrao ny zavatra ataonao teto tany nefa ny tanjon'Andriamanitra niny kipotsy tsy nijeriny zanany de ny mba hahatonga anao eo anaminy any amin'ny fiainana mandrakizay. Fa maninona ny olona ny manaiky ho very, fa maninona ny olona ny mbola manao zavatra mahavery ry havana malala. Ny dradradradran'i Jesosy Eli lama sabakitany hitambesatra ho an'ny lamosiny olona rehetra zay nandeha very raha miara eto amin'ity tany ity ary feo tsy ho adino ny mandrakizay. Feo ana lehilahy marina tokony henon'Andriamanitra isak'izay miteny fa ny dradradradra fa tsy ny henon'Andriamanitra mba ahafahana mamonjy anahy, ahafahana mamonjy anao. Ry havana malala, za te teny aminao androany rehefa mandalo ady be anao de zao fotsiny tadidio Jesosy aza tsy nenon'Andriamanitra no ianao. Ahoana ny fomba hanarian'Andriamanitra anao anatin'io ady io? Roviny ianao vao resy lahatra fa tena tianao Andriamanitra. Jesosy aza tsy nenondry mba ahafahany mamonjy anao. Fa maninona ny olona tsy hitandrina Pasika ry havana malala ka hatsiaro an'izany nefa ny olona tsy niakatra teny ambony hazo fijaliana. Tsika nge ry havana ka tena nahazo tombony, tsika nge ry havana tena naditra nakamamy an'izao fiainana izao nakamamy ny fahotany fa aveo nomena raha fotsiny hanadiovana antsika. Tsika tsy niakatra teo ambony hazo fijaliana na fanjaitra kely ary tsy natsatoka teto amin'ny tananao teto na somisika kely tsilo kely ary tsy nitsofoka tamin'ny lohanao io fa Jesosy tena tsilony ranondrano netika tany anatin'ny lohany tany. Fa tsika na raha kely tahaka ny ninona azy tsy nivoaka tamintsika fa fahatsiarovana no ilaina amintsika. Fa nahoana ianao ny tsy hitandrina Pasika? Ahoana ny tsy hitandrina Pasika ry havana malalako? Tsia teneniko anao na de manao zay mahapetipetina nanao zay mampasirasira aza ry havana malala ny devoly anao zay anakatsakana ny tsy hitandrimako Pasika za sy ny ankonako de hitandrina Pasika. Ianao rehefa mitandrina Pasika de ianao sy ny fianakavianao ataovy mitandrina Pasika. Eto ambavaka ny fianakavianao reseo lahatra ny vadinao, reseo lahatra ny zanakao de tena hoe andao reto tsika mba hitandrina Pasika. Andao hitandrina Pasika miaraka isika. Za misaotra an'Andriamanitra na zana ny vadiko resy lahatra na ny zanako zay menakavy kely ary hitandrina Pasika. Tsy ho adioninay ry havana zany zany sisa ny zavatra mba hamarina fitian'Andriamanitra, zany sisa ny zavatra mba hamarina fitian'i Jesosy de ny mitandrina ny alim-bavaka io de manamasy tena mialohan'io de manolotra fotorotoro azy fa ny anazy ny vatany mihitsy ny torotoro natolo ny anahy. Halleloia. Ny fo ny torotoro ny eritreritra ny antso an'Andriamanitra atao anatin'ny fahapereny fa tsy nenon'Andriamanitra. Noho iza daholo zany? Noho iza teny hoe ianao. Za matoky androany fa azonao an-tsaina ny mahazava-dehibe ny hitandrimantsika ny Pasika. Na de zay fotsiny aza, na de ianao fotsiny ary hoe andeha hatsiaro Jesosy ho tsarovako zany. Tsisy ny ianao tamin'iny fa zay hatsiaro Jesosy. Halleloia. Halleloia.
amboara programanao atsika hitandrana pasika atsika hatsiaro ilay alina ny aretan'ny tompontsika mba hamonjenatsika raha tsy nisy io fotoana io tsotr'izao ny fiainako tsotr'izao ny fiainanao na hoantsika anao anatino an'izany ianao ny toy izao de tsy noho ny herinao natanjaka ao noho ny fitiavan'Andriamanitra na de ataoko ao zay ny fahatongavanao am'izao alina izao anao mbola manana etaeta andeha hivavaka tsy noho ianao zany fa mbola fitiavan'Andriamanitra betsaka ny lalana ny lalovanao tsy resy ianao ity ianao mbola mijoro noho ny fitiavan'Andriamanitra zany inona ny tsy ady efa ny lalovanao misy olona firy ny ady nandalo an'io ady lalovanao io te hamono tena fa manina ianao mbola eo mijoro ihany satria fitiavan'Andriamanitra anao azaotsika ty raha mahafinaritra be ty hoe rehefa teo amin'ny tsy vitako tsony Andriamanitra de resy lahatra fa fitiavanao anaty toy izao mairezy ianao hitain'Andriamanitra ane ianao tiako androany hoe atsiaro manokana tsika izany fotoana lehibe izay natolotra ho atsika izany de ho tain'Andriamanitra anie na zana ianao tiako ny fandarantsika ty androany mety bloqué fa tsy mampanina azy satria ty hery ty de ohatran'ny bloqué ny Facebook izy ty rehefa alefeto nefa nadikanay mivady izy ty tamin'ny pasika tamin'ny herintaona izy ty no nadikanay sy tadidiko ny nadikanana izy ty fa tiako mba ho ataotsika ty hery ty androany de mba hojerenao ny tonony nadikanay tamin'ny Tengasy izy ty saika raraka ianao saika nyletika ianao fa zao fitiavan'Andriamanitra noho ny sitonany ianao fitiavan'Andriamanitra noho nanandratany ianao fitiavan'Andriamanitra zao rehetrarehetra iainanao zao ny fampiasan'i Jesosy fitiavan'Andriamanitra anao ny tsy nenony an' Jesosy fitiavan'Andriamanitra anao ny naneken'i Jesosy hiakatra teo fitiavana ianao ary ny ahafahantsika mitandrina ny pasika amin'ny sabata zao de mbola fitiavana anao ihany koa samy mahery ho tain'Andriamanitra ane isika tsirairay avy halleluia mahery iza daholo Write yourself a simple song, get the whole world to sing along. I'll call it a love song for you. And who knows, I'm liable to take a song from the Bible. And then when I'm through, I'll just sing love lifted me. Love lifted me. When nothing else would do, you know love lifted amen fitiavan'Andriamanitra lehibe atsika teny fotsiny fitiavanao Andriamanitra
Slahatra dia ndao avadintsika tonombavaka izany tononkira izany dia tentsika hoe tena fitiavana Andriamanitra. Izany ny atao hoe fitiavana. Tena fitiavana Andriamanitra izany iainantsika. Afaka miteny androany hoe tsapa Andriamanitra. Angirabina sambatra amin'ny fitiavana Andriamanitra. Angirabina ny olona tsy mahatsapa an'izany e. Sapan'ny olona hoe fitiavana Andriamanitra. Feno olona mandeha ho azy daholo izao zavatra rehetra rehetra izao. Fa lehibe fitiavana Andriamanitra sy ianao. Mety afaka tsy hatsiaro ny olona, fa ianao mahatsiarova fa zava-dehibe nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainanao. Nisaotra Jesosy tamin'ity fotoanandroany ity na dia nisy aza Jesosy ny somary fatapatapahana kely teo amin'ny hira sy teo amin'ny feo dia isaorana ifoana ianao satria mitana ifoana ianao, tantarana ifoana ianao. Androany Jesosy mantaka aminao izay hoe manakaiky ity ny Pasika. Fanirianay Jesosy amin'ny fotorotoro mihoatra lavitra no isan'andro hitandremanay an'izany Pasika izany. Atsiarovanay an'izany fitiavana lehibe izay natolonao izany Jesosy. Eny Jesosy, tsy nisy niaino ianao tamin'izany fotoana izany na dia nijaly azy. Jesosy, izay nge Jesosy raha iandro fotsiny izay miresaka amin'olona tsisy miaino na adiny iray na 10 minitra dia efa mampalahelo anay izany. Fa raha iandro tontolo ianao tsisy niaino nefa tanatina hirihiry. Azonay an-tsaina Jesosy no mety ratra tany anatinao tany. Nefa Jesosy tsy maintsy natao reny raha tsy izantsika tsy hifankahita Jesosy. Tsy maintsy natao reny Jesosy. Tsy maintsy tsy nenon'Andriamanitra ianao satria tiantsika hifankahita Jesosy. Jesosy io tsy mba ataonay tsinontsinona izany Pasika izany. Ho tsarovanay izany. Tena ho tsarovanay izany Jesosy. Misandraty ianao Jesosy. Efa mpanjaka ny mpanjaka ianao izao. Tompony tompo ianao izao. Miandry anay sisa ny ataonao. Anao ny fanjakana sy ny hery Jesosy. Sambatra ianao Jesosy. Izay Jesosy aza velanao ho very izay. Fa manana ny Pasika izay famonjena anay. Dia hitandrina an'izany izay. Atsiaro anao. Amboary ny programan'ny olona rehetra Jesosy. Raha misy sakatsaka sy olana amin'izao fotoana izao dia tiako potehana amin'ny ranao izany. Potehana amin'ny ranao Jesosy izany. Tena tiako potehana amin'ny ranao izany Jesosy, tsy hanana anjara, tsy hanana kely, tsy hampahefana. Fa ianao ny hanokatra lalana ahafahana rehetra mitandrina izany Pasika izany. Dia miteneny eto amin'izao fandarana izao foana ianao fa voninkaina anao izay. Ao Pasika fandresena sy famonjena ho anay dia Pasika izay hoatrehanay ity. Tsy fantatray na io ny Pasika farany nge Jesosy raha any amin'ny tandriny. Tsy fantatra izany. Fa izay matoky anao izay. Anatrika eto ny ianao Jesosy. Fa ataonay zava-dehibe indrindra amin'ny fiainanay izany. Misaotra Jesosy. Betsaka ny tsy voalazanay teto androany. Nefa raha izay voalazanay ihany nge Jesosy no tanteraka maty antoka izay. Fa ianao ny tanteraka izay mihoatra lavitra izay mety tsy voalazanay. Voninahitra ho anao. Dera ho anao. Misaotra ho anao. Misaotra Jesosy. Tahio ny connexion anay, tahio ny fitaovana rehetra rehetra Jesosy. Fa tiany devoly elingelenina izany. Nefa ianao nge Jesosy ny tompony teny farany dia ho tahinao any tsirairay avy. Misaotra Jesosy. Voninahitra ho anao hatramin'izay dia mandrakizay. Dia vosa tany dia afatrao amin'ny rahanao tsy afaka hikasikasika, tsy afaka hanengelina. Alleluia. Izao fotoana izao. Na amin'ny lafinina na amin'ny lafinina. Halleluia hosana. Amen. Ivavakantsika amin'izao fotoana izao rehefa malala. Amin'ny fotoana izao tsika dia ivavaka ho an'ny firenena. Ka dia ho antsika nabavitsika Iamo avy any Koweït ivavaka ho an'ny firenena izy amin'izao fotoana izao. Tahiny tompo raha nabavy Iamo. Halleluja. Tahiny tompo tera, dia tahiny tompo tsika rehetra mpanaraka izay fandarana fampakafentenana izao. Dia mbola hivavaka. Eny dia miara tsara ianao. Raha eny amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompo ianao, mbola misaotra tompo malala satria
Nateraka teto indray fotoananay androany. Da dia tapatapaka tompo malalo dia tsara nay fa mbola programanao daholo izany rehetrarehetra izany tompo. Ankehitriny tompo malalo mbola finany eo amin'ny tsenao Jesosy malalo. Izay rehetra nataonay tsirairay avy tsy araka ny sitraponao. Misaotra noho ny fitsabiananao anay amin'ny androm-piainanay indrindra Jesosy malalo. Hiaka Paska izay tompo malalo tena hoe soatany tsinotsinona izany tompo malalo. Tena teo ambony fijaliana noho ny fahotanay. Tsy ho adinonay mandraka izay izany tompo malalo. Sotra tompo malalo. Satria no ianao fitiavanao anay nahatonga izany rehetrarehetra izany tompo malalo. Noho ny fahotanay tsy mendry izay tompo malalo. Dia tehirizay tompo. Ndreto izay efa manolo tena anao. Ndreto izay avaosy tompo malalo. Ndreto ny fonay tsirairay avy. Atoraka eo anatrehana tompo malalo. Ibanjina Paska izay tompo malalo akao. Tompo malalo tena hoe namfonay tsirairay avy niatrehanay izany Paska izany. Satria noho ny hotanay nahatonga izany rehetra izany Jesosy malalo dia tena hoe tsy ataonay tsinotsinona. Ary tehirizay tompo malalo, tehirizay fonay, fiainay iray manontolo indray fianakavianay Jesosy malalo. Kasionao izy ireny tena hoe mba hitandrina ny Paska satria lehibe ho azy izany. Tena hoe tsy ataon'izy ireo tsinotsinona koa malalo dia misaotra ny amporofona izany teninao izany Jesosy malalo. Mbola mananatra anay hatrany satria mafy raha manentina teo ambony fijaliana. Inona moa izay tompo nefa tena hoe fitiavanao anay izany tompo malalo. Misaotra Jesosy misaotra Jesosy malalo. Ankehitriny ary izay tompo malalo mivavaka izay ho amin'ny firenenay tsy miafina aminao tompo. Amin'ny firenenay izany tena hoe maro zavatra miseho anaty izany firenena izany. Indrindra kotaka amin'ny valanaretina amin'izao fotoana izao Jesosy malalo. Hatrehanao kofa miaranao sapitra amin'ny firenena izany tompo. Ao ny marary ny hopitaly, ao ny any amin'ny fonja, ao ny any tokantrano isan-karazany eny, ny tsifisina, ny ady an-trano, tsy fandriam-pahalemana tompo malalo. Rakofa miaranao sapitra amin'ny firenena izany mba tenenao ny naisitra loharanon-aretina amin'ny vahoaka tsirairay avy izay hianjadizany aretina izany ao koa tompo. Izay rehetra eny amin'ny fonja kasionao izy ireny tena hoe mba hikatsaka ny tavanao verina eny amin'ny fiarahamonina dia ao tsy manan-kialofana, tsy manan-kanokoanana tompo malalo. Hatrehanao manokana izy ireny tompo. Satria anao Andriamanitra mahagaga mahafantatra izay zavatra mahasoa anay tsirairay avy dia hatrehanao izy ireny tompo malalo. Ianao ny nameno mibanga amin'izy ireny tsirairay avy isam-batan'olona tompo ary kasihanao izy ireny mba tena hoe lefahana ny masina sarobidy mba hiantso azy ireny mba hiverinao ambalanao tompo malalo. Satria ianao rehanao famonjena amin'izao tontolo izao ndresy firenena izao dia mbola mivavaka aminao koa izay tompo malalo. Ireo mbola hianjady fanompoan-tsaina malalo atobio ny sain'izy ireny tompo. Mba tena hiverina aminao, mba hatoky anao ka hanala ny ratsy rehetra eo amin'ny fiainan'izy ireny. Tsy hitoky amin'ny andromanikafa fa ianao irery ihany. Ianao no tompo sy mpamonjy fiainan'izy ireny. Dia misaotra tompo malalo ny fitondranao ny fotoananay teto androany any mivavaka ny fanombohana ny fitoran-teninao na dia tsy tanteraka ary tompo raha lovia ny androany dia matoky sy mihintsy efa alefana somatsara izany connexion izany rapitra dia tena hoe ianao tompo no hisandratra eto. Dia misaotra tompo ny amin'ny pastera izay mitondra izany teny fampaherezana lehibe izany. Hitahira azy menaka mandrakarivoka ianao. Ane ianao dia ianao koa tompo ny aminay tsirairay avy nanatrika teto mieza ny teninao izany dia tena kasihanao tompo ny foana tsirairay avy tena hoe toy sabatra roa lela hitsatoka ty anatinay tsirairay izany fampianarana izany Jesosy malalo. Ka tsy ho ataonay tsinotsinona tompo. Tena hoe hitahira ary tena hoe tsy hisy ho diso anjarana dia ary amin'izany fitandremana Paska izany ary tena hoe ianao no hisandratra, ianao no tsarovanay, ianao no tena hoe hibahana eo amin'ny fiainanay kasihanao ny fianakaviananay tsirairay avy mba ho avoko tompo hitandrina izany Paska izany. Dia voninahitry ny anaranao irery ihany tompo nanaovanay izany mivavaka rehetra izany raha hisaraka eto izay
dia ilay anjelonao masina le aito manodidina ilay tsirairay avy atrika torimaso dia ao ireo mbola miasa toko malalo ianao ny ara sy ireny tsirairay avy amin'ny anaranao masina rovasambaboka izany Jesosy malalo ao anao ny dera sy ny voninahitra mandrakizay mandrakizay. Alleluia. Amen. Alleluia. Isaorantsika an'Andriamanitra izany vavakitana vaviama izany. Misaotra betsaka ny vaviama antsika tamin'izay vavak'izay a. Dia misaotra ihany koa nareo izay nandray anjara, ranabavy Prétard, ranabavy Selina, ranabavy Angela izay niara nandray anjara teto androany. Averina amintsika fa tapatapaka izy androany a, dia rapitso ny alefantsika ny toriteny ny anabavintsika Emela Ovilia fa tsy androany akory. Dia misaotra azy amin'ny fanakina ny fandaminana. Misaotra nareo koa nahatrany andro amin'ny farany. Rapitso-dretsika mioneto raha mbola songa ny amin'ny raolanita Jesosy a, dia tahiny tompontsika rehetrarehetra. Halleluia. Amen. Mahireza daholo. www.andramokaizaho.com ampahanao meny ny onjam-peo akiradio a. Isaky ny adiny telo misy toriteny amin'ny 1 amin'ny 4 amin'ny 7 amin'ny 10 maraina, amin'ny 1 amin'ny 4 amin'ny 7 amin'ny 10 raha samy hitahin'Andriamanitra isika rehetrarehetra.